Salama daholo androany isika de ndao ndray raha hiresaka ny vaovao nalaza tamin'ity herinandro ity izay nahitantsika anireo solotenantsika malagasy teo taranja basketball na izay nihintsana ro zany hatreto fa tsy afaka hanohy ny lalao intsony. Teo ihany koa ny nahitana an'ilay teratany malagasy izay voalohany hitsara amin'ny fifaninanana horonantsary any Espagne any sy niseho izay nataony Lalatina tao Mahamasina tao tamin'iny herinandro iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Teratany malagasy izay voalohany hitsara amin'ny fifaninanana 23 fikaby izay atao any Espagne i Cloina Andriamanantsoa. Izy moa no mpamorona ny festival de film féminin viavy ho an'i Madagasikara izany. Ka izao voaantso handrafitra ao anatin'izay fitsarana any 23 fikaby any Espagne izao. Ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho azy hatrany izay avy ety Ambohata gasy ary aingany eka mba ho reharehan'ny malagasy rehetra izao zavatra izay ho ataony any Espagne izao. Mahakasika ny seho izay nataony Lalatina tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina tamin'ny 20 Oktobra 2024 dia nianoka tanteraka ny tao anatiny ireo hira nahafantarana ity mpanakanto ity ny mpankafy azy nandritra ny fampisehoana izay nataony. Ary hita sy tsapa ihany koa fa tena mbola be mpankafy izany Lalatina izany raha ho any Antananarivo manokana no resahana satria feno ny tao anatin'izay lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena nandritra an'izay seho izay nataony izay ary tao anatin'ny hafaliana tanteraka ireo mpankafy azy nandritra izay rehetra izay. Eo amin'ny taranja basketball indray dia ny farana hatreo ny fifaninanana ho an'ny GNBC lehilahy taoriny fahareseny tamin'ny isa 20 no 420 nanolona any Iraniny izay kluba burundaise tamin'iny andro omaly iny. Larana fahatelo nandritra ny Road to Ball izay natao tany Tanzania arak'izany ny GNBC. Ity ekipa malagasy ity izay tsy afaka hiatrika ny dingana manaraka dia ny Elite 16 mialohany Ball Basketball Africa League satria ny ekipa roa voalohany ao mivondrona misy azy ireo ihany no afaka hiatrika an'izany. Ka dia mankahery anireto mpilalao baskety malagasy lehilahy reto fa na dia efa niezaka tahaka ninona aza izay mo ilay vokatra farany azon'izy ireo natao ka manetsa be mbola ho avy manarena fa misy lesoka mety tsy nety tao na tonga an'izao faharesena izao ka areno zay amin'ny manaraka indray. Eo amin'ny resaka fidirana a Madagasikara ao indray dia rehefa avy nihitsoka nandritra ny 20 ora mahery tao amin'ny seranantsambo-ny Mahajanga ny sambo akady avy any Komoro dia efa lasa niverina ny azo any Juin tamin'iny andro ny Alahady 20 Oktobra iny mialohany hatongavany any Moroni tamin'ny andro omaly iny. Marina fa tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny herinandro lasa teo ny fanakatonana vonjomaika ny sistaniny amin'ny fitaterana an-dranomasina avy any Komoro manoloana ny firongatry ny aretina kolera any an-toerana ka antony nampiverin-dalana ity sambo ity. Nilaza ny tompon'andraikitra tao Moroni ankilany fa efa nitondra karatra manamarana fa vita vaksiny fanefitra ny kolera ireo mpandeha miisa 570 tamin'ny sambo akady. Ity farany izay voalaza fa efa niainga tany Komoro talohany nivoahany io fanapahan-kevitra io. Nilaza koa ny gouvernoura ny Anjouan Zaidou Youssouf fa misy amin'ireo firenena hafa izay mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina kolera nefa tsy manakatona ny sistaniny ka tsy ara-drariny ho azy ireo ny fanakatonana ny sistaniny Madagasikara amin'ny fitaterana an-dranomasina ho an'ireo mpandeha avy any Komoro. Resaka fifindramonina indray dia
andian'olona manodidina ny 20 isa miaraka amin'ankizy avy any amin'ny distrikany Betoky Atsimo niala ho any amin'ny faritry ny Menabe ireto hita amin'ny sary ireto. Misy amin'izy ireo avy any Belotsirbina no mandeha tongotra mandra-pahatongavana any Morondava. Matory eny amin'ny sisin-dalana izy ireo efa 3 andro izay. Eo amin'ny Fokotany Bevoay, commune Ankatrakatra Atsimo, distrikany Morombe no misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola any amin'ny faritry ny Betoky Atsimo indray dia trano 80 tafo koa no may tao anatin'ny Fokotany Mikaikarivo Antsely, commune Ambanivohitry ny Beantake, distrikany Betoky Atsimo, faritra Atsimo andrefana tamin'ny asabotsy lasa teo iny, tokony ho tamin'ny 9:00 may hatramin'ny tahirin'ny sakafo tao anatin'ireo trano ireo vokatra izany. Tsy nisy kosa ny ainana fohy na olona naratra. Tsy fantatra mazava izay antony tonga ny firahetana ka miangavy ireo malala-tanana manoloana izao tranga izao mba hanampy an'ireo izay niarambona izy ireo amin'izao loza izay nahazo izy ireo zao. Any Maroantsetra indray nitrangana haitrano tao an-tampon-tanànan'ny Maroantsetra tamin'iny andro ny afakomaly tolakandro iny. Tao amin'ny Fokotany andro akaroka ankaiky ny sampanana eo amin'ny fiangonana FJKM Zoara Famonjena no niseho izany haitrano izany. Niainga avy tao amin'ny farmasia Njara Farmavety, toeram-pivarotana fanafodimbiby sady birao fiasan'ny dokotera veterinaire ao Maroantsetra ny afo ary nikisaka ny Anatsimo, nifindra tamina trano 2 teo ankilany. Ny trano lehibe iray izay fivarotana teo ankilany sy ny toeram-pisakafoanana Magnum dia samy potika avokoa. Nihidiny trano izay tsy nisy olona niasa koa tamin'ny alahady koa ahina ho court-circuit no nitarika an'izany firehetana izany. Nanao izay ho afa ny vahoaka namono ny afo, nanampy tamin'izany ny fiara-mpamono afo na ny pompier privé any Adma izay voatokana hiasa ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Soanerana Maroantsetra. Tsy mbola fantatra ny tombana ny fahapotehana hatreto. Any Andilamena indray maty voatifitry ny zandary i Ndrenasara lehibe ny tambazotran-dahalo. Ny hena iray indray ny fahavalon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Lehibe ny tambazotran-dahalo izay ny fampitadiavan'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana tao amin'ny distrikany Andilamena nandritra ny taona maro no maty voatifitry ny zandaro. Nandritra ny fanjevona tao amin'ny commune Ambonivohitry ny Maroadabo, distrikany Andilamena ny 20 oktobra 2024 lasa teo iny. Raha Andrianandrasana Modesta na Indrenasara ahafantarany maro azy, dahalo raindahy ny voalaza ho fositry ny tsy fandriam-pahalemana hatrizay fa izao lavo noho ny fiarah-miasan'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana tany an-toerana izao. Tsy voavidy vola ny ain'ny vahoaka sy ny fananany, tsy namany mpanao ratsy na miraitsokombakomba ny zandary ary tsy miraviravy tanana fa mandray andraikitra raha mahazo vaovao feno avy amin'ny vahoaka, hoy ny kapiteny Tobiasy izay komandy ny vondrotom-paritry ny Andilamena. Miha mafiorina ny fampitokisan'ny vahoaka sy ny zandary ao Andilamena ary potika sy lavo avokoa ireo lehibe ny tambazotran-dahalo izay malaza tao Andilamena nandritra ny fitazoman'ny kapiteny Tobiasy ny fibaikona ny zandarmaria any an-toerana any. Mitohy araka izany ny fikarohana any Pano izay rahalahiny ity dahalo lavo izay tafaporitsaka miaraka amin'ny fitaovam-piadina mahery vaika Bash Kalashnikov Mas 36 ity. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatoatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.